Magasin Saint-Georges Vista, Soka Vitre, manolotra anao ny vaovao. Amin'io herinandro ambony io no tanterana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohan'ny solombam-bahoaka amin'ity taona ity. Tetsy amin'ny Carleton nampiantso ireo solombam-bahoaka timma ny ministeran'ny Atitany androany resaka momba ny Satanantananarivo. Voapirofo ny fifanarahan'ny Rajaonarmapiana sy Ravalomanana ifeny fitondrana. Tafaporitsaka ny ala ny sisin-tany Madagasikara niaraka tamin'ny andramena ilay sambo sinoa izay nifanenjena ny alina 30 Desambra. Tsy mety nanome vaovao momba izany ny ministeran'ny tontolo iainana. Ankilany, nambaran'ny ministra Antelme Rampara fa tsy maintsy amidy amin'ity taona ity ny andramena rehetra tratra teto an-toerana sy tany ivelany. Tsy hiakatra ny sarandalina mandra-pametraka ny vidiny maro toerana amin'ny vidy tsolika hatramin'ny volana Jona raha ny nambaran'ny filohan'ny ATT androany. Ito hatramin'ny volana Jona ny fanomerana 400,000 isaky ny litatra, omen'ny fanjakana mitatitra amin'ny solika 30 litatra rotsaka isan'andro. Roala sy Rahetsy Ariary Maherisam-bolana no ampanofainy be ny tanàna narasorany tany misy ny abatoarina Kadra Tomba ankehitriny ho an'ny Sinoa mandritry ny 7 taona. Tranga izay mampametra-panontaniana no ilay fanapa-kevitra nivoaka tamin'ny filakevitry ny minisitra mandrarany hanomezana na fivarotana tany ho an'ny vahiny. Raha ramitoa ity aferany abatoarina Kadra Tomba ity. Any Allemagne, ponina n'arivo no nidina an-dalambe nitaky ny andraisana fepetra entitra amin'ireo mpifindra monina silamo. Mbola mijoro maro anisatra eto ireo olona manohana ny fahalalan'ny fomba mpivavahana vahiny manoloan'ny fijoroan'ny fikambanana Belgida. Ny andindiny izay vetrano. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes, sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalan, garantie et service après-vente assurés. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Leftmate, Anoussat. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Tetiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Passe-passe une boule, Mathieu.
Ye, hatram 20 janoary 10 monja ny décodeur ho an'ny tolotra manomboka amin'ny évasion sady manam-pana ny fametahana azy. Tsy manam-paharoa ny fety ao amin'ny canal plus canal sat. Cours Assam. Cours Assam. Ho anao manao ny fanadinana BPC, Bac A, C, D, G2 Techno, G2 Pro, G3 Pro, BT industriel et génie civil. Misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny cours accéléré fidirana alarobia 7 janoary sy sabotsy 10 janoary. Por ankino amin'ny mpanabe azo antoka ny hoavinao. Cours Assam Analakely, Ambobao, Ivato, Analamahitsy, Tos, Ambatondrazaka, Antsirabe, Moramanga ary Mahajanga. Téléphone 22 345 38. Matokina Assam dia tokony tenanao ianao. Ankasitrany ianao manaraka tsy tapaka ny fahita lavitry ny Cool TV miarabanao ary manasanao indray naraka ny vaovatra amin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika amin'ny herinandro ambony io no tanterana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ataon'ireo solombam-bahoaka amin'ity taona 2024 ity anambatra ny heriny ny HVM sy ny vondrona parlemantera TIM ny amin'ny fampandaniana ilay volavolan-dalàna mikasika ny vondrom-bahoaka Patra Itsinjaram-pahefana izay hodinina amin'izany fivoriana tsy ara-potoana izany indrindra ny mikasika ireo kominina manana sata manokana tetsy amin'ny Carleton nampiatso ireo solombam-bahoaka TIM ny ministeran'ny Atitany androany ny resaka momba ny Antananarivo fanadihadiana hoentin'ny Ernina Rabary. Voamarina ankehitriny fa miara-miasa ny fitondram-panjakana sy ny ankolafy ravalomanana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany amin'ity taona ity eny amin'ny anteny miram-pirenena no anamarina izany fivoriana izay atao amin'ny herinandro avy io raha ny fanampim-baovao azo androany ny voromangingina tetsy amin'ny hôtel Carleton ny ministeran'ny Atitany sy ireo solombavambahoaka TIM niaraka tamin'ny ampahany amin'ireo ben'ny tanàna eto Antananarivo. Tsy nisy nentina nambara izay votoatin'izay fivoriana tao anefa ireo solombavambahoaka rehefa nivoaka tao amin'ilay efitrano fivoriana. Fa le momba le sata amin'ny tanàna Antananarivo nanahoana ny fandeha tsy teny ninona mihitsy ao ministre dia reso eny mety izy ve zany fanovana ny fanina tonga nareo eny misy ny session extraordinaire amin'ny herinandro zay azoko lazaina zay fa tsy azoko lanenanao kosa hoe inona voriana tao satria dinikasa no ataony atao fa tsy hisy ninona ankoatr'izay kosa tandanentina nahoana fiona nandroany miaraka tamin'ny ministre tany voaresaka ve le resaka fa tsy resaka ninina mihitsy aloha androany fa maninona tsy tsisy miresaka daholo ka zavatra mbola tsy misy zavatra. Ny alatsinainy ho avy izao no anomboka ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany eny amin'ny anteny miram-pirenena fantatra izany izao fa ireo lalàna rehetra mikasika ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana no ibahana ao anaty lahadinika izany hoe fifandresen-dahatra teo amin'ny ministera sy ireo solombavambahoaka TIM ampandaniana ireo lalàna ireo no tena votoatin'ity fivoriana ity mbola ampiantso ireo vondrokery hafa ny fanjakana mikasika ny fangalan-kevitra momba ireo lalàna ireo raha ny nambara ny ministry ny Atitany androany. Misokatra amin'ny ankolafike rehetra ny adievitra zay ataonay averiko foana efa niantso ny ben'ny tanànany Analamanga rehetrarehetra zay androany hitanareo niantso ankolafikery député n'Antananarivo ao anatin'ny député TIM zay ary mbola tsy janona treo fa mbola isy angamba ho teneniko aminareo miandalana liza isy solombavambahoaka maromaro koa ankolafikery hafa ihany koa mbola eo aminay atsoatsy fa ny tanjona dia zao hoe averina foana hoe tokony isy adievitra malalaka fa tsy ho atao tery vaimanta ny fampandaniana ny lalàna zay everiko fa zava-dehibe loatra ito amin'ny tany sy ny fanjakana. Fivoriana miafina no nieritreretan'izy ireo ity fivoriana natao androany ity nefa izao nivoaka manoloana ny mpanao gazety izao ka nahatonga ny ankamaroan'ireo mpivory tsy nisy nentina an'io hevitra. Etsy ankilany raha efa fantatra fa tsy maintsy hodiniana ireo volavolan-dalàna mikasika ny kominaly tsy mbola misy resaka kosa ny mikasika ireo rafitra hikarakarana izany. Ohatra ny asolon'ny senita izay efa lany daty tamin'ny fiafaran'ny tetezamita nefa mbola mijoro ankehitriny. Andanin'izay anefa efa nisy tolo-dalàna momba ny CEI na ny commission électorale indépendante natolotry ireo antoko politika dimy mitambatra saingy tsy asiany fitondram-panjakana sira na dia efa tsy manaraka ny lalam-panorenana intsony aza ny fiazomana ny senita amin'ny toerany indrindra manoloana ny fanemorana ny fifidianana. Andrasana indray izay ho tapaky ny filan-kevitry ny governemanta momba ireo lalàna ampidirina ao anaty lahadinika amin'io fivoriana tsy ara-potoana ho avy io.
Fantatra fa hitetin'ny boriboritany eny ambin'ny folo afaritra ao anatin'izay volavolan-dalàna mikasika ny isata manokana Antananarivo, ny avy anivo ny ministera ny ati-tany manomboka raha mpitso anazava ny mikasika ny votoaty ny volavolan-dalàna io. Famboly amin'izay pejy ny politika izay hatrany tsy ho avy anatrika ny lanona fifampiarabanana tratry ny taona iny avoloha ny fahasivy ny volana janoary avy izao ny avy amin'ny elatra mapary ho azy ireo fiatsaram-belatsy ny fandehanana eny raha mbola tsy mazava ny lalao apetraky ny mpitondra fanjakana mikasika ny toetra ara-politika ankehitriny etsy ankilan'izay mikasika izay mety ho votoatin'ny lahaten'ny filoham-pirenena laza kosa ny avy anivo ny KMF Kinoe fa fampanantenana azo tanterahina no tokony ataon'ny filoha fanadina hoentin'ny herin'ny raha-pary hatrany. Miandrandra izay mety ho votoatin'ny kabarin'ny filoham-pirenena amin'ny fahasivin'ny volana janoary avy izao avokoa ireo vondronkely samihafa fa indrindra ny vahoaka malagasy. Ny kabarin'ny filoha tamin'ny 24 ny volana desambra farany teo izay nahazo kiana na teo amin'ny fomba nanatanterahana azy na teo amin'ny votoatiny. Pokaty no nisy sokajian'ireo mpanao politika izany kabary izany. Efa nilaza kosa nefa ireo mpanolotsain'ny filoha fa ho tsara homana ny amin'ny tindray mitoraka ity ary hibantoerana ao ny sosialim-bahoaka. Tokony hitazona ny teny nomeny ny filoham-pirenena rehefa mikabary toy izao hoy ireo fiarahamonim-pirenena. Mba kabary tena hitondra soa, kabary ho tanterahana ilay izy fa tsy sanatria hoe kabary fampanantenana dia hiteraka olana indray satria ny zavatra misy mantsy ary eo mba hiangaviana amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra hoe le tsy fahamenarana, tsy fahotana ary tsy fahadosoana velively ny firesahana ny tena zava-misy hoe tsy ho tanteraka izy. Na hoe tsy ho tratra amin'izao tsy olana vao miary zay ngamba ny tena tadiavin'ny vahoaka filazana ny marina fa raha le hoe afaka zao andro afaka zao volana dia ho vity tsy atao itsy nefa tsy tonga le tsy tanteraka ilay izy amin'ilay fotoana nampanantenana ireny no manjary miteraka fahasorenana. Raha ny fanasana hozaraina olona manodidina ny 500 no nomena fanasana. Tafiditra anatin'ireo olona nasaina ireo ny filoha teo aloha 4 amin'ny rahalahy Ratsiraka Didier, Albert Zafy, Ravalomanana Marka ary Andry Rajoelina. Tsy mbola hita toerana nefa ity farany raha ny fanazavan'ireo akaiky azy ary mety tsy hanatrika izany lanonana izany ihany koa. Tsy ho avy ihany koa ireo solombavambahoaka mapara raha ny fanazavan'ny solotenan'izy ireo androany. Ankoatr'izay, nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy tokony hanamafy ny fisian'ny tsy matim-panota eto amin'ny firenena ny firosoana amin'ny fampihavanam-pirenena izay ho tanterahana ny 17 ny volana janoary avy izao. Ka dia ny fampihavanam-pirenena sy dinika sy eritreretanay ho atao amin'ny 17 ny filoha Andrinirina Rajoelina dia hanatrika an'io ary efa nilaza izy fa raha mbola misy azo hijerena vahaolana amin'ny olana eto Madagasikara ny eto ivelany anany velany eto atoerana dia mandray anjara izy fa saingy tsy azo afangaha kosa fampihavanam-pirenena sy ny tsy maty-manota ary tsy azo afangaha kosa ny fitiavan-tena mpitondra ka tsy hanajan'ny lalam-panorenana ka isy ny barana sy ny tsy maty-manota eto sy amin'ny fitakin'ny vahoaka ka amin'io zany dia izay hiaro hatrany ny tolona tamin'ny 2024. Tsy voa tamin'iny kabariny tamin'ny 24 ny volana desambra iny no nahazon'ny filoham-pirenena Kina. Efa hatrany amin'ny fotoana nanaovan'ny fianianana izay nalaza fa nadika tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena Frantsay Nicolas Sarkozy. Endriny hafa mihitsy indray araka izany no andrasana amin'ity lanonana ity, saingy raha ny fitsokan'ny rivotra ankehitriny dia maro amin'ireo olona nasaina no tsy ho avy hanatrika izany. Lafim-baovao fa kosa indray tsy maintsy amidy amin'ity taona ity ny andramena tratra teto an-toerana sy tany ivelany ny ministra ny tontolo iainana androany. Tsy mety nanome vaovao mikasika ilay Samson fanenjehana hatramin'ny faran'ny taona teo ny ministra tompon'andraikitra Samson izay fantatra fa nandefasana miaramila sy helikoptera saingy tsy fantatra hatreto hoe ahoana no ny hafarany ankilan'izay dingana 5 no tsy maintsy arahina mialoha ny ahafahany Madagasikara miroso amin'ny famarotana ireo sarobidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fanadina hoentin'ny Michel Ranardzon. Io marainy io loharanom-baovao telo no nanamarina teo anivon'ny Alliance Vargas fa hisy sambo iray hiainga hitondra andramena antsokosoko hiala eto Madagasikara. Araka ny fantatra, efa nisy ny baiko amin'ny tokony hialany io sambo io ato anatin'ny 24 ora. Efa nambaranay teto amin'ny fampalalam-baovao ny aliny 13 desambra ny fisian'ny Samson iray efa nampinjitra andramena ao anatiny. Herinandro taty aoriana vao rehefa nietsika ny tompony andraiki-panjakana. Ny aliny 13 desambra teo ny voalaza fa nifanenjehan'ny Gendarmerie Pirenena tany amin'ny fahadranomasin'ny Sainte-Marie sy Maroantsetriny ity sambo ity. Mipetraka amin'izao fotoana izao ny fanontaniana tratra sa tsy io sambo io nomena fotoana antsirina ve sa inona ny nampitarazoka ny fandraisana andraikitra. Ny ministry ny tontolo iainana izay nilaza fa ampiasan'ny herin'izy ireo hahatratrarana izany. Ity faran'izay tsy mbola nanazava ny tohin-draharaha rehefa nanontaniana.
ka za mbola tsy niresaka sambo sinoa taminao mihitsy ka mbola tsy afaka miresaka momba an'io fa mbola ao anatin'ny miasa zay zao. Aiza ho aiza ny mangarara amin'ny tirara ity tsy fantatra na bolabolan'andramena firy no lasan'ilay sambo. Mbola mandevy ny fanadadiana ka mahatonga ny minisitra hitandrina mafy momby ny resaka sambo sonoa mbola tavavoakan'i Madagasikara iny. Efa tsy hanatsinana ny nosy intsony io sambo io raha ny vaovao no hamarinay. Ny zandarmarim-pirenena tsy manao tatitra ofisialy hoe nanao ahoana ilay opération nanenjehana izany. Etsy ankilany, raha tokany volana febroary no fantatra fa tokony amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ireo andramena tratra ireo. Dingana 10 no tsy maintsy arahana mialohan'ny fahafahan'i Madagasikara miroso amin'ny famarotana izany. Ny azoko lazaina zany dia tsy maintsy mandeha aloha ny inventaire physique miaraka amin'ny marquage n'ireo hazo ireo dia rehefa avy eo tsy maintsy mandeha ny sécurisation n'ireo hazo zay efa marqué ireo dia tsy maintsy mbola hitaominareo hazo ireo ampidirina anaty conteneur alefa mankany amin'ny port dia efa sécurisé reny zay vao mandeha ny appel d'offre zay ho atao. Tsy fantatra raha ho tanteraka amin'ity taona ity izany ny zava-misy malalaka hatrany ny sisin-tanin'i Madagasikara tsy mitsaha mitombo ny fanondranana antsokosoko na voalaza fa nijanona tanteraka azy izany. Raha tsy ahivona bolabolan'andramena 2 alina no tratra teto an-toerana ary 7 alina sy 2 hetsy sy 9 contenera tany ivelany ny taona 2022. Ireo rehetra ireo izay mbola mijanona ankamatatra hatreto hoe anahoana ny hafarany. Faraky ny farahinainao tany anatin'ireo lohatenim-baovao resaka fivarotany tany amin'ny vahiny izay mahavoatontona ny ben'ny tanàn'ny Alasora ankehitriny no isan'ny fototry ny olana eo ambadiky ny famondrana toerana ny toeram-pamonoana omby any Alasora. Nampiantso mpanao gazety ny aro ny ben'ny tanàn'ny Alasora ny minisitry ny fiompiana Joseph Martin Andriamampiona Omaly nanazava ny toedrara rehefa nampiakapoe ny piasan'ny abatoarana Akaditra Tombo afindra ny Akadievo ny toerana famonoana omby eny Akaditra Tombo izay efa tsy manara-penitra intsony araka ny nambara ny minisitry ny fiompiana fanadina hoentiny Lira Biata. Ahita marimaritra iraisana ve sa tsy ny ministera sy ny piasan'ny abatoarana Akaditra Tombo ireto farany tsy manaiky ny aly eto an-toerana na dia efa nahare aza fa efa lasa ny sinoa ny toeram-pamonoana omby. Tsy nanaiky izany ireto mpamongady omby izay isan'ny nanangana izany abatoara izany tany am-piandohana raha ny fanazavan'izy ireo. Ny fanapa-kevitra teo amin'ny commune zany araka ny fivorina natao dia hoe efa lasa ny sinoa fa tsy sevitra tsony fa lasa ny sinoa. Zay zany ny tao mipetraka. Raha ohatra ny andony abatoara tamin'izany fotoana dia mbola rano be lavaka be ny teto. Ny terena tsy maintsy mandoa 30 camion isaky ny grossiste na nitorana azy. Dia rehefa voatotoka izy zay vao niakatra ohatraohatra zao. Dia rehefa niakatrakatra ohatran' zao izy dia zay vao tonga ny fidy nanamboatra ny hita masontsika ohatran'izany. Arak'izany, ny fomba nivarotana ny tany sy ny fanaovana tsinotsinona ireo mpiasan'ny abatoara no olana ho azy ireo. Izy ireo izay efa nilaza fa vonona ny vidy io toerana io amin'ny vidiny 500 tapitrisa ariary. Raha toa ka 500 tapitrisa ariary no ampanifana izany tamin'ny sinoa nandritry ny 100 taona latsaka araka ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ny Alasora. Olona rehetra ihany io manana ny heviny zangamba ny mpanorotsaina eto amin'ny commune Alasora. Matory eo ny mena ndraikitra ny mena fahefana dia manana ny heviny izay naharesy lahatra azy tao dia misy ny fampanofanana io mandritry ny 7 taona ary mbola misy ary fiaraha-miasa akoatran'io resaka abatoara sy sekoly io iarahana miasa amin'ireo mpiara-miambina atoko ireo izay mbola vao andalan'ny fitiarakarana moa zany satria izy ireo tsy adino fa efa nandritry ny efa 2 taona zay niara-miasa tamin'ny commune. Arak'izany, tena nivarotra tany ho an'ny sinoa ny commune Alasora na dia eo aza ny fandrarana ny fivarotana na fanolorana tany-panjakana ho an'ny vondron'olona na ny fikambanana no raisy ny filan-kevitry ny minisitra izay tsy mbola misy fiovana hatreto. Eny Akaditra Tombo, malaza ankehitriny fa misy ny bizina ny fanarahan'ny ben'ny tanàna ny Alasora sy ireo sinoa nomena ny tany. Raha ataony kady tsotsotra, omena ny sinoa amin'ny ofany mora dia mora. 9 alina sy 2 hetsy ariary isam-bolana mandritry ny 7 taona ity tany misy ny abatoara ity. Ireo sinoa izay niaraka nitady toerana tamin'ny ben'ny tanàna ny Alasora amindrana ny abatoara raha ny fanazavan'ny ministry ny fiompiana. Ny zany le vahiny izay mipetraka nanodidina ny toerana io no natsapa-tena dia hoe aleo ary fa izany zany no anakisaka an'io.
dia nitady zany a isy le vahiny io a sy le commune ny Lasora zany miarany Lasora dia nahita toerana anakady avy eny a zay toerana mety a tsy tena lalovan'ny olona mety tsara ary hanao abattoir manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ara-pahasalamana sy ara-pahadiovana. Nahoana ary no tsy maintsy nalefa mialoha ny fahavitan'ilay abattoir vaovao ny fivarotana ity tany ity ka isan'ny nahatonga izao olana izao tsy tokony ho miverina amin'ny fanjakana ve ny tany nisy ny fotodrafitrasa teo aloha raha toa ka efa misy fotodrafitrasa vaovao satria tany mpanjakana izany. Tsy mbola misy akory anefa ny anoloana azy no voalaza fa efa lafo sahady ity toerana ity. Aizany Bianco manoloana izany, inona no ambaran'ny ministeran'ny fotodrafitrasa sy ny fanajariana ny tany amin'ity raharaha ity. Fa eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany polisy iray indray no naratra ary voalaza fa nodaroan'ny Emorek tany Toamasina omaly hariva amin'ny lamin-damin-dratsy ny any an-toerana hoy ireo namana mpanao gazety any an-toerana. Antony ny lazany tsy anakilembinana manoloana ny nahafatesan'ireo mpianakaviana iray ny havany izay manitrikitrika favonina ataon'ny mpitandro ny filaminana nahatonga izany efa voafehy kosa ny filaminana hoy ny avy anivony ny zandarmariam-pirenena rao ny fanadihadiana. Itoy ny fanadihadiana atao amin'ireo olona nanao ny fihetsiketsehana nandritry ny korontana tany Toamasina hoy ny lehibe ny zandary any an-toerana. Zareo mbola lasa nandevina zany zareo dia rehefa nivona zareo zay vao fantatra eo manao sy manahoana zany atao misy rehefa atao anampiny zay dia mbola lasa nandevina izy. Ia ny zavatra ohatran'izay moa tsy maintsy misy foana ny anketo na inona ka tsy maintsy misy foana ny anketo rehefa ohatran'izay. Azo izany hoe milamina ihany satria efa plus ou moins milamina le resaka jiro dia efa tena misy hoe zavatra hoe manahoana koa. Efa milamina ny jiro. Efa plus ou moins milamina zany jiro kely tsy mitsoana. Mbola marefo kosa izany filaminana izany hoy ny namana mpanao gazety maromaro any an-toerana izay niezahana nanamarinam-baovao androany. Nisy polisy niserana Tsambony Toamasina no lakon'ny Emoreg ary naratra omaly hariva izay nilaza fa hitondra ny raharaha eo amin'ny fitsarana. Nilaza ny tory ihany koa ny fianakavian'ilay mpanao gazety teo aloha maty noho ny ambaran'izy ireo fa daroka nataon'ny zandary ka niteraka ny fahafatesan'io havana io. Ny delestage izay mbola mitohy ao Toamasina ankehitriny momba ny raharahan'ny JIRAMA fantatra fa efa nanomboka nampiantso ireo tompon'andraikitra samihafa teo aloha ny Bianco, isan'izany ny tale jeneraly teo aloha Désiré Rasidy. Misy minisitra teo aloha ihany koa ampanatsoina. Raha ny zava-nisy hatramin'ny fotoanan'ny tetezamita no efa nanomboka ny resaka subvention ho an'ny JIRAMA ary ny ministry ny vola tamin'izany fotoana izany izay filoham-pirenena ankehitriny no nanosy io resaka subvention io. Tahaka izany ihany koa ny ministry ny Angovo Nestor Razaindroriaka izay lasa tale jeneraly ny JIRAMA ankehitriny. Ampiantson'ny Bianco ihany koa ve izany ireo tompon'andraikitra amin'ny raharaha JIRAMA ireo. Lafim-baovao kosa indray mbola mampimetra-panontaniana hatreto ny fomba fitatana ny volam-panjakana eto amintsika ankoatr'ireo fanampiana avy any ivelany. Mbola mifampidipiditra ihany koa ny vola avy amin'ny ministera maromaro amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa maro eto an-drenivohitra, isan'izany ny fanamboarana lalana etsy Akadimbahoaka izay efa tsy nisy serana Tsambony Toamasina. Ity faran'izay miankina ny ministeran'ny fitaterana sy ny ministeran'ny fitatanam-bola sy ny teti-bola. Fanadihadiana hoentin'ny Zorakotondrina. Fa izy ny tena tokony hanao lalana ny présidence sa ny ministeran'ny fanajariana ny tany sa ny ministeran'ny asa vaventy hitantaratra hatramin'ny fanamboarana ny lalana ve tsy fampitokisana amin'ny isan'ny mpitondra. Ny filoha Rajaonary Mampianina tsy mahatokony ministra Roland Ratsiraka. Ny vola namboaran-dalana sasany tsy avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy izay voadingana matetika. Ny fanamboaran-dalana eto Akadimbahoaka ohatra voasoratra mazava tsara eto amin'ity takelaka ity fa eo ambany fitantanan'ny ministeran'ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary fanajariana ny tany ny asa. Ny famatsim-bola kosa dia misoratra mazava eto fa avy amin'ny serana Tsambony Toamasina na ny Société du Port à Gestion Autonome any Toamasina. Ny serana Tsambony Toamasina izay sampan-draharaha eo ambany fiahiany ny ministeran'ny vola sy ny ministeran'ny fitanterana nefa mamatsy vola ny fanamboarana n'ity lalana ity. Aiza ny lojika amin'ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena. Raha ny tokony ho izy isan'ireo tokony ho tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanamboarana toy izao ny ministeran'ny asa vaventy na dia any filoham-pirenena aza ny tetika asa noho izany nampidirina ao anatin'ilay hoe plan d'urgence présidentielle. Ahoana ny fomba hanarahan'ny inspection générale de l'État ireny fampiasam-bola samihafa ireny. Ny tranga tahaka izao izay mampametra-panontaniana ny club développement et éthique amin'ny fomba hitantanana ny volam-panjakana.
hatramin'ireo aide budgétaire avy any ivelany. hoe 600 milliards d'ariary isa-taona ny vola manjavonjavona tato ato teneniny DG Trésor io saminareny sofotsika lazany inspection générale de l'État ohatra tany Ivatry tamin'ny fivorianany organe de contrôle fa 52 milliards d'ariary any no vola zany hitan'zareo hoe nisy olana napetraka amin'ny fanontaniana hoe misy décalage be ne amin'ny vola resahan'ny trésor sy ny vola hitanareo ny olana ne ozy izay tsy afaka manao inspection raha tsy misy ordre de mission avy any amin'ny présidence ka amin'ny présidence ve anjoro amin'ny tsy lany. Inona ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao? Samy manamboatra lalana avokoa na ny filoham-pirenena na ny ministera ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany na ny ministera ny fitaterana eny fa hatramin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola. Ifandroritana hatramin'ny fanampenana lavaka izay efa misy tompona andraikitra amin'izany dia ny fer na ny fond d'entretien routier. Nefa na ireto farany aza dia zara fa vita. Tsy ampy-roavolana dia efa miverina daholo ny kilavadavaka etsy sy roa. Eo amin'ny lafiny fitaterana kosa indray tsisy fiakarana ny sarandalana amin'ny fitaterana eto an-drenivohitra sy ny manodidina hatramin'ny fampiarana ny vidin'ny tena izy eo amin'ny vidin-tsolika izay voalaza ho amin'ny volana Jonjo araka ny voalaza ny Tale Jeneraly ny ATT taorian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika ny 27 Desambra farany teo ny elany feo ny akaran'ny sarandalana ho 570 ariary 400 ariary isakan-litatra ny vola fanampiana tolotry ny fanjakana ho an'ny mpitatitra amenona ny vola tokony alaina amin'ny mpanjifa nanomboka ny 27 ny volana Desambra teo no raisin'ny fanjakana izany fandoavana izany ary aloha isam-bolana arao ny fanampanazavana mikasika izay. Dia mikasika an'izy io zany dia io 140 ariary io zany no payena aloha ampitatitra tsirairay izay manana taratasy mazava aty aminay isan'andro araky ny litre ny solika vidigny raha mividy 30 litres izy dia 30 litres zany fois 140 dia zay jour zay nombre de jours esany ao anatin'ny ray volana. Fanapahan-kevitra nivoaka taorian'ny fivoriana sy tanterahany avy eo anivon'ny ATT, ny UCTU ary ny UCTS izay fanapahan-kevitra izay tsy nentaneo hevitra tamin'ny mpanao gazety kosa ireto farany mikasika izao fanapahan-kevitra izao. Fa eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray mbola mandripaka hatrany ny aretina pesta eto Madagasikara olona 3 fanampindray no fantatra fa maty tany amparafaravola tsy tantaratra hatreto ny fandraisany raikitry ny fanjakana mahalona ny aretina pesta raha ny fantatra tsy hisy ny dératisation raha tsy amin'ny volana aprily raha toka ny volana novambra farany teo no efa tokony hantanterahana izany mikatona ho an'ny mpanao gazety kosa ny ministera ny fahasalamana mahalona izao trangana pesta izay nahafatesana olona izao fanadihadiana hoentin'ny Michel Arana Eto amin'ny ministera ny fahasalamana no misy any amin'izao fotoana izao raha ny vaovao iray farany olona 3 indray no fantatra fa matin'ny pesta tany amparafaravola tamin'ity fiandohan'ny taona 2022 ity. Raha nankety amin'ny ministera izay nangataka fa nampanazavana mikasika an'izay tsy misy na dia tompona andraikitra iray aza afaka nandray anay. Raha ny vaovao fantatra izany tsy mbola misy hatreto ny politika mazava entin'ny fanjakana hiadiana amin'ny pesta eto Madagasikara. Olona 3 indray no fantatra fa maty ny aretina pesta ny farany herinandro teo tany amparafaravola. Hatreto izany nanomboka ny volana novambra lasa teo, enina no maty ny pesta tany amparafaravola Avaradrova. Tamin'ny 29 Desambra 2014 zany no tsisy nitrangana aretina zany déclaration fin de l'épidémie tamin'izay. No nitateriny taona tamin'ny premier janvier nefa misy nouveau-cas zany tao tonga dia 3 cas zany olona maty. Tonga dia maty ny pesta indray andro. Raha ny statistika farany 700 ny olona voan'ny pesta teto Madagasikara tamin'ny taona 2012 iny, raha toka 750 tamin'izany no maty. Ndroso kokoa ny fahatongavan'ny pesta tamin'ny taona iny raha mitany tamin'ny taona 2012 raha ny fanazavana azo. Ny ena kosa nefa izay tranga izay tao anatin'ny 3 taona, 20 ny volana Desambra 2012, 1 ny volana Desambra 2012, raha toka 7 ny volana Desambra lasa teo. Raha tsy ahivina ny
volana novambra lasa teo ny tokony nanantanteraka dératisation ny fanjakana ny emitra ho amin'ny volana aprily izao anefa izany nisan'ireo maty izay tsy mitsaha mitombo fa matsimbola $10 izany hoe manodidina ny 2,500 tapitrisa ariary avy amin'ny vondrona Europeana no fantatra fa efa eo am-pelatana ny fanjakana amin'izao raha toa ka vola mitetina $2.10 miliara ariary no ilain'ny fanjakana amin'ny fiadiana amin'ny pesta hatreto aloha miariary fa tsy voafeny fanjakana ny pesta. Eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany 300 komina Antananarivo renivohitra no mety ho dibo-drano ny fanotofana tany tsy ara-dalàna na dia efa niatatra amin'ny volana febroary farany teo aza ny fanotofana tany mahita taratra ny fiantraikan'ireo izay mbola manao izany antsokosoko miakatra ny rano tsy nantantatra saika mihain'izany ankamaroan'ireo faritra io eto an-drenivohitra fanadihadiana hoentiny Mikael Ramarolahy. 10 minitra ny zanonanay teto toy izao ny fiakaran'ny rano sy ny fijalian'ireo mponina ety anaty hazo isotry mampitany anazy ireo izao fiakaran'ny rano izao manampitrotraka izany ny rotsakorana misesesy amin'izao fotoana izao ho an'ny fokotany sasany hatrany epeny rano ao aorian'ny rotsakorana. Vita fa miakatra feno daholo ny tatatra rehetrarehetra sy ny haniny dia any anaty rano zay rehefa mandeha izany ny rano aty aminay aty. Izao koa na izany fijaliana dia izao ny ankizy rehetra mitsovaka daholo ny tongotra sanandro isaky ny avy ny orana tamin'izay tsisy tsara n'izay ny fijaliana sy fahoriana. Santionana anefa ireo mahatratratra any amin'ny 300 ny komina Antananarivo renivohitra no mety ho dibo-drano tanteraka manoloana ny fanotova-tany tsy ara-dalàna amin'ireo zone de tampon. Misy toerana zany eto Antananarivo natao hitsetra an'ilay rano malakilaky zany raha vao misy rano tonga raha vao misy manorana ny andro na mihoatra ny fikoranany rano dia misy toerana maromaro teto natao ampikoriana zay rano zay malakilaky any anaty tany any. Dia nefa zavatra tsy karitsika zany ny ankamaroany zay toerana zay dia lasa nanamboarana trano na nanamboarana usine ohatran'izany dia mazava be zany fa raha izay fotsiny zany raha teknika zany dia misy fiantraikany zany hoe le mampalaky mampiakatra an'le rano Antananarivo zany zay le anazely. Na dia efa niatatra amin'ny volana febroary teo aza ny fanotofana tany izao vao hita taratra ny fiantraikan'izy ireo efa natao teo aloha mananontany trano ny tondra-drano eny amin'ny faritra Iva rehefa vanim-potoana ny fahavaratra toy izao. Fa misokatra manomboka androany ny toerana fikarakarana tarehy amam-bika Amazon Beauté Fahadimy eto Antananarivo ka etsy amin'ny Carleton Nanosy no misy azy hita ao avokoa ireo tolotra nomeny Amazon ho an'ireo mpanjifany hatramin'izay fa isy tolotra vaovao ihany koa toy ny fikarakarana ny volombava ho an'ny lehilahy miavaka ny espace Beauté Amazon amin'ny fampiasana ny produit Kerastase fanadihadiana. 15 taona nananana traikefa eo amin'ny fikarakarana tarehy amam-bika ny espace beauté Amazon noho izao nanokatra ivitoerana Fahadimy eto amin'ny Carleton Anosy androany izao. Miavaka kosa ity salon ity noho ny fampiasana ny vokatra Kerastase izay manana ny lazany maneran-tany. Mahazo tombony manokana ihany koa ireo mpanjifa ny Carleton sy ireo mpiasa birao manodidina akaiky fikarakarana tarehy amam-bika. Tsy manakana ireo mpanjifa hafa anatona ety an-toerana nefa izany. Ny produit anay Kerastase. Kerastase nga rahantsika malala hoe c'est un produit de luxe. Misy ny soin zany tena hoe profond. Misy karazana rituel ao aminatiny. Dia misy koa ny service na coloration, misy koa ny service na coupe de chignon araka ny tenen'ny directrice nay teo. Raha ny tena Kerastase zany tsika produit de luxe. Nefa na izany raha atao any rehetra le izy. Tsy ho an'ny vehivavy ihany nefa ny fikarakarana ny tarehy amam-bika. Ampiavaka ity ivitoerana ity ny fanomezana tolotra fikarakarana volombava manomboka amin'ny volana febroary ho avy izao. Dia ny voan'ny rehetrarehetra ny varavaran'ny Amazon Carleton. Dia manarak'izay koa misy an'le barbier le nitenena teo amin'ny mois de février dia manao an'izay koa izay. Azo fanomezana manokana ireo mpanjifa tonga manatona ny ivitoerana mandritra ity herinandro ity. Misokatra isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy ny espace beauté Amazon eto amin'ny Carleton ka manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 7 ora sasany hariva no andraisan'ireo mpanjifany.
Maresaka avy any ivelany any Alemaina mbola mijoro maro anisatra eto ireo olona manohana ny fahalalany ny fidiran'ny fivavahana vahiny, manohana ny fijoroany ny fikambanana Bejida, fikambanana izay tsy nitsahatra ny taky ary nidina an-dalambe hatramin'ny volana desambra farany teo ny andraisana fepetraha entitra amin'ireo mpifindra monina silamo. Fanadino amin'ny sarin'ny France 24. Olona mahery ny 7 ray alina no nidina an-dalambe omaly tany Dresde any antsinan'ny Alemaina manohitra ny fampidirana ny fomba silamo eo anivon'ny fiarahamonina. Isan'ny voakasika izany ihany koa ny firenena tandrefana. 3 andro mialohan'ny ny fetin'ny krismasy no efa nidina an-dalambe reto olona 570 ray alina ireto. Efa nanomboka ny volana oktobra 2024 no nijoro ny fikambanana Bejida ivondronan'ireo mandala ny foto-kevitra tia tanindrazana. Mikendry ny anafoanana ny fidiran'ny fomba silamo Alemaina ny tanjona. Omaly nitondra sora-bavety ireto fikambanana Bejida ireto nanambaran'ny fijoroany. Mpifindra monina 100 isan-kerinandro no tonga ao Alemaina raha nambarany mpitondra teniny. Izy ireo izay manohitra ny fahalalana ireo mpifindra monina ametraka ny fomba mampanaony avy any ivelany hiditra ao Alemaina. Ankilan'izay nefa ny haino amanjery sy ireo vondrona politika manamelika ireto farany ho mpanavakavaka foky sy ny fotom-pivavahana. Manoloana ity fitokonana ao Berlin ity, olona netsy mahery avy any amin'ny faritra hafa ao Alemaina no manohitra ity fitakiana ataon'ny fikambanana Bejida ity. Izy ireo izay maro anisy raha oharina amin'ny Bejida, ny chancelière allemand Angela Merkel ihany koa izay mijoro amin'ny foto-keviny ary manaiky ny sy ny fahalalahana eo amin'ny fivavahana, manamafy ny tsy hanohan'ny ity fihetsiketsehana ity izay mifono fankalana sy fitsarana ny hafa fotsiny ihany. Anomboka amin'ny herinandro ambony fivoriana tsy ara-potoana voalohany ataon'ireo sombam-bahoaka amin'ity taona ity. Raha andramena tsy maintsy amidy amin'ity taona ity ihany koa ny andramena tratra teto an-toerana sy tany ivelany noho ny minisitry ny tontolo iainana androany. Fa mikasika ny fahasalamam-bahoaka kosa indray olona 3 indray no fantatra fa maty ny aretina pesta ny farany herinandro teo tany Amparafaravola. Fa eo amin'ny lafiny fitaterana kosa tsisy fiakarana ny sarandalana amin'ny fitaterana eto an-drenivohitra sy ny manodidina hatramin'ny fampiarana ny vidiny tena izy eo amin'ny vidin'ny solika izay voalaza ao amin'ny volana Jona izao araka ny voalaza ny État Général ny ATT. Mikasika ny fandarana izay hoarahinao kosa eto amin'ny fahitalavitry ny Cool TV sy ny onjam-peon'ny Cool FM iompana amin'ny taom-baovao teo amin'ny malagasy ny fandarana tafatafa raha mpitsy manomboka amin'ny 7:10 minitra. Dia izay koa tonga lasomboky vary no entina indray manakatona ny fampalam-baovao tamin'ity an'ity sorona hatrany ianao niaraka taminay hatramin'ny faramamy fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko. Sokavita, magasin Saint-Georges Vista, nanolotra anao teo ny vaovao.